krizy ara-tsolika maneran-tany tamin'ny 4 voatazo ny filomary karava lomanana ho 2 ariary ny solika na dia $770 azany baril. Vidin-tsolika sy fitaterana $5,000 hatramin'ny $1,000 ny fiakarana ho an'ny mpitatitra sasany. Vaksiny hiadiana amin'ny Covid-19 4,700 ny malagasy no navita izany. Amkafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no itsidihako ny tokantranonao amin'izao takariva ny alatsinainy 10 ny volana Jolay taona 2022 izao miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambarana nataon'ny ofisy malagasy des hydrocarbures na ny OMS Sandroany dia tapaka fa lasa $704 ny vidin'ny gazoil ary $705 ny supercarburant na ny lasantsy. Fomba fotsiny ihany ny fampiomanana ara-tsaina ny vahoaka malagasy fa dingana efa noketrehina sy tsy maintsy ny roson'ny fanjakana ny fampiakarana ny vidim-piainana sy ny fampiakarana io vidin-tsolika io. Mialy rarinombana sy toky ramala. Raha efa miteraka fahasahiranana goavana ho an'ny vahoaka malagasy ny fiakarana sy ny vidangany vidim-piainana nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo, niakatra nanomboka androany alatsinainy 12 ny volana jolay ihany koa ny vidin-tsolika. Raha nojifaina tamin'ny sarany $703 ny litatry ny gazoil teo aloha, niakatra $704 izany nanomboka androany. Efa $705 kosa ny litatry ny lasantsy raha novidina tamin'ny sarany $704 izany. Niakatra $702 kosa ny solika fandrehitra. Nahitana fiakarany $500 sy $700 izany ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Ny volana Jona 2022 ny fanjakana ankehitriny anoho ny kitika sy modina pidina ny vidin-tsolika $100 ary izao lasa nidangana be izao. Raha atao ny fampitana, $302 ny vidin'ny gazoil ny volana Desambra 2022 ary $702 ny vidin'ny lasantsy. Kanefa dia samy manodidina $100 eo foana ny baril. Omanina ara-tsaina amin'ny fampiakarana ny vidangany vidim-piainana sy ny vidangany vidin-tsolika hatrany ny vahoaka malagasy, kanefa dia efa fantatry ny mpitondra izao fa tsy maintsy iroson'izy ireo izany. Tamin'ity indray mitoraka ity tao anatiny 12 taona ihany koa, vao nisy izany hoe tafiakatra manodidina ny 470 izany ny vidin'ny gazoil sy ny lasantsy ary 470 ny vidin'ny solika fandrehitra. Mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe tsy jerena ary tsy misy dikany amin'izao fitondrana izao mihitsy ve izany ny fahatsapahan'ny olona amin'ny rifitra teraka izany fampiakarana ny vidin-tsolika izany sy izay mety ho akony eo amin'ny fiainana andavanandro. Niakatra io ny vidin-tsolika ary efa hina sahady indray ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana izay efa tsy zaka intsony ny vidiny amin'izao fotoana izao. Ny saran-dalana moa dia efa tsy asindresaka intsony fa vao niakatra ny vidin-tsolika dia efa nampiakatra ihany koa ireo sotra nasionaly sy regionaly. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny fiakaran'ny saran-dalana ny taksi be. Araka izany dia niaritra nanomboka io maraina io ny fampiakarana ny vidin-tsolika teny amin'ireo toby mpanjara solika saika manirana nosy $500 ny fiakarana ho an'ny gazoil raha toka $700 kosa ny lasantsy. Tsy azo idivirana ho ny paitoekarena Hugues Johnson ny fiakarana ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro vokatrio fiakarana ny vidin-tsolika io. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Vao nivoaka ilay fanambarana mahakasika ny fiakaran'ny vidin-tsolika dia efa nanomboka niatra avy hatrany izany teny amin'ireo tobi-mpanjinjara solika saika manerana nosy. Tsy azo idivirana ny fiakaran'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro manoloana izao fiakaran'ny vidin-tsolika izao hoy ny mpahay toe-karena. Saika miankina betsaka amin'ny solika avokoa manko ny famokarana ireny entana-dreny raha tsy ilaza fa tsy ny savony. Ankoatr'izay dia ho azo antoka ihany koa ny fiakaran'ny saran-dalana ka hiteraka io fiakaran'ny vidin'ny entana io. Raha ny zava-misihana malagasy amin'izao no jerena dia tsy ho zakan'ny ankamaroan'ny malagasy ny fiantraikany vidin-tsolika vaovao io. Raha tsy ahivina dia nahita ampiakarana $500 ny gazoil raha toka $700 kosa ny lasantsy. Fiakarana izay nolazain'ny mpitondra fa ho fitsinjovana amin'ny vahoaka nefa maro malagasy amin'izao no miaina latsaky ny $5,000 izany hoe latsaky ny vidina gazoil iray litatra. Ny ministry ny angovo azy efa nilaza fa tsy mbola io miantra amin'izao io ny tena tokony ho vidin'ny solika, mbola ina araka izany ny fiakarana. Fotoana izao ampiroboroboana ny fananganana ny orinasa eto an-toerana sy hanampiana tosika amin'ny mpikaroka malagasy hoy hatrany Hugues Johnson. Vidin-tsolika izany ny ivon'ny industrie rehetrarehetra. No izany raha ohatra hoe mamokatra savony tsika
dia nisolika ao anatin'izay. Dia raha miakatra zany nividy solika, nividy savony tsy maintsy miakatra. Dia ohatr'izay koa ny menaka. Tadidio tsara fa itsika eto Madagasikara zany a no anisany ambany indrindra ny hetra ilaina amin'ny solika. Itsika 1.7. Fa any amin'ny firenena hafa ohatra ny any amin'ny frantsay 5.7. Mila manino zany manohana andreo le malagasy na vita fianarana rehetrarehetra anao orinasa fa tsy hitady asa-panjakana. Zay tsisy afa-tsy zay ny vahaolana. Samy nandalo krizy ka niteraka ny fampiakarana ny vidin-tsolika avokoa ny mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena. Saingy nahainy fehizany teo aloha ka nahafahana ny soroka ny tranga toy izao misy amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 2014, fotoam-pitondran'ny filoha Matroka Ravalomanana dia tafakatra $770 ny barila ny solika teo amin'ny tsena irasampirenena. Nefa voatazona ho latsaky ny $2 ny vidin'ny gazoaly teto amintsika. Amin'izao kosa mandidina ny $100 ny barila, nefa dia tafakatra $704 ny vidin'ny solika. Mifampitohy amin'izay resaka solika izay hatrany saika efa miatra eny amin'ny mpanjifa indrindra ireo mpitatitra ny vokatry ny fiakaran'ny vidin-tsolika androany. Nanontany ireo voakasika izany moa androany ny mpanao gazetiny MBS Ravorazafo Mahenina sy Tahirina. Voandrano niatra ny fiakaran'ny vidin-tsolika, efa betsaka ireo mpanjifa no mitaraina ary miasa ady ny mety vidin'entana vokatra izany. Zavatra rehetrarehetra zany zao miakatra daholo, miakatra ny saram-pianarana, miakatra ny andavanandrom-piainana. Raha ohatry ny anay zao dia efa kivy mihitsy vao eo niakatra 100% be zao 120% menaka. Nefa dia zao zany zao dia hiakatra ohatrin'ny andray, hampiakatra vidin'entana nefa ianao tsy zakan'ny olona mihitsy. Ny olona aloha tena misy tena mikakaiky amin'le izy hoe tena mafy ny fiainana, misy tonga dia mandaha mihitsy moa zany izay tsy handeha. Misy mba micomprendre ihany dia mandeha ihany izy zany afaka izay fanarahany eo. Tsy maintsy mitombo foana ny dépense satria le solika miakatra dia tsy maintsy ampiakatra koa ny vidiny amin'ny PPN ny ambany efa miakatra, mbola plus ny vidin-tsolika dia vomay mbola miakatra dia mijaly ny vahoaka madinika. Tokony mba jeren'ilay fitondram-pandrakana ihany momba n'ilay vahoaka madinika, indrindra fa le manana zanaka mianatra zao tsy maintsy handeha taxi be. Raha miakatra 5,000 izany dia ny karama tsy miakatra dia 5,000 atao hoe roa zany zanakao mianatra any alavitra dia sahirana ianao. Ho ireo mpitatitra mihazo lalam-pirenena voalohany, raha mpitso no hiatra ny fiakarany sarandalana rehefa nampahafantarana izany avokoa ny mpanjifa androany. Dia ny fahasankarana ihany koa maro be anefa ireo kooperativa no efa nampiakatra sady sarandalana ho an'ny androany. Io gazoaly tsy hijanona amin'ny fotsiny ny fisondrotana io, ary efa fantatra amin'ny politika mpanjakana fa tsy hanajanona an'io satria tsy maintsy mbola hisondro ary tsy maintsy any amin'ny $9,000 ihany mety hisondrotana io gazoaly io. Dia noho izany mba hitsonjovanay ny mpandeha anay sy hitsonjovanay ny tenanay dia nampiakatra toujours ny frais anay zany. Rehefa nataonay ny fampitahana mba hitsonjovana ny mpanjifa dia toujours Antananarivo Miaronarivo dia nisondrotra $20,000. Antananarivo Analavory dia $1,000 ary Antananarivo Ampefy $2,000. Tananarivo Soave Nandrina $5,000 sy $1,000. Tananarivo Akadinondro Sakay $5,000 sy $1,000. Tananarivo metraka ny sarandalana azy, misy kosa nafana amin'ny fepetra tokony apetraka. Tapaka ny teo anivon'ny mpiasetrana sy ampitaterana ofisiel zay ara-dalàna. Zay angamba ny azoko ilazana azy hoe rehefa tapaka ireo mpikambana sy ny mpiasetra rehetra dia zay no aplikeny, satria aza dino fa nisy teknisiana nandinika izy iny hoe zao no tokony ho izy dia zay no ampiarina. Dia izahay moa amin'ny caractère makiandotam-penaka dia mampiatra fotsiny hoe zao no tapaka ny hita, tsy mahafaty antoka an'ireo mpitatitra sy ireo mpandraraha ireo dia zay no ampiarina. Fa eto akory tsisy hoe anararoatra na hoe misy inona fa tena arak'le vidina solika mihitsy no miainana. Noho izay fiakarany vidin-tsolika izay dia tsy maintsy isy fiantraikany goavana eo amin'ny fiainam-bahoaka izany. Aina hiteraka fipoahana ara-tsosialy izany hoy ny antoko politika Otrikafo androany. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Manangasanga ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara ankehitriny. Manampitrotraka ireo olana ara-tsosialy sy olana ara-toekarena efa niaina ny vahoaka malagasy nandritra ny 13 taona taorian'ny fananganam-panjakana nataon'ny Andry Rajoelina sy ny firongony izao vitanga ny vidin-tsolika niatra nanomboka androany izao. Ahoana
no fiatraikan'io fitangan'ny fiakarany vidin'ny solika io amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, mbola ho zakany toe-karen'ny firenena ve mbola ho zakany vahoaka malagasy ve, fa zay zany aloha de mana raha izao zavatra misy zao hoe mety ity fiakaran'ny solika ity no sanatria mety isiny ny fipoahana ara-tsosialy eto satria hiakatra daholo zany zao zavatra rehetrarehetra mazava ho azy, ampiakatra ny mpitatitra, ampiakatra ny mpivarotra, hiakatra amin'ny ankapobeny indray zany ny vidim-piainana eto amin'ny firenena vokatra zay tsy fisina politika matipaika avy amin'ny mpitondra fanjakana zay, saingy io mo efa naroso ny hevitra tsy nandray mitondra fanjakana dikan'izay zany vonona izakany zay mety ho vokatra ilay fampiakarana io ve zany zareo ho hitantsika eo zay. Vomafa ankehitriny ny vahoaka malagasy tsy maintsy hiakatra ny saran-dalana ho an'ny fitateram-bahoaka, hiakatra ny vidin'entana ilaina ho an'ny andavanandro na ny PPN, miaritra fitohanana mandritra ny ora roa farafahakeliny, tonga ao an-tokantrano, tapaka ny jiro sy rano, ny lalana feno lavaka, ny fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko mangony fotsiny. Izany rehetra izany dia fepetra mety ahatongava ny fipoahana ara-tsosialy. Toa mampahatsiahy ny zava-misy tany Sri Lanka ny farany herinandro lasa teo. Mitovy ny zava-misy teto Madagasikara ny zavatranga tany atoerana ary feno kapoaka ny valalabe mandry. Nidina andalambe ny vahoaka ary voatery nitsoaka ny filoam-perinasa rehefa nampanjaka ny kolikoly tsy nahavoafeny fiakarany vidim-piainana ary nanao izay tiany ny mpitondra. Araka ny fantatra izao dia ny alarobia ho avy izao no ametra-pialana ny filoha any an-toerana ary tsy nahatohitra ny herim-bahoaka moa ny mpitandro filaminana teo am-pelantanany ny mpitondra. Fa lesona ho an'ny vahoaka malagasy kosa izao zava-mitranga eto Madagasikara izao hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Ralamjafy Milolona. Fotoana izao itodian'ny vahoaka malagasy any amin'ny fampandrosoana marina sy tena izy toy ny tranga tamin'ny taona 2024. Asin'Andriamalala sy Andry Rakoto malalatra any. Samy niatrika ny krizy ara-tsolika maneran-tany ny fitondrana Marc Ravalomanana sy ny fitondrana Andry Rajoelina. $700 ny barilina ny solika tamin'ny fitondrana Ravalomanana ary voatazona ho $4,000 ny litatry ny solika raha toka $100 ankehitriny ny barilina ny solika ary ny dangana izay tsy izy $704 be izao tamin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Porofo mitohaka amin'ny tendan'ny filoha Marc Ravalomanana izany fakapokany ny tena fampandrosoana marina any Madagasikara indrindra fa teo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Raha tsarotsika tsara tamin'ny taona 2024 nisy ilay atao hoe crise pétrolière dia tamin'izany fotoana zany teo anelanelany $570 sy $550 ny ray barilina mipetraka amin'ny fanontaniana ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka malagasy manao hoe naninona ny voatazon'ny filoha Ravalomanana izay mpitondra filoham-pirenena tamin'izany fotoana tamin'ny vidiny $2,000 ny litatry ny solika tamin'izany ny gazoil. Fa maninona ny amin'izao fotoana izao raha $100 ny barilina na mahery kely mety tonga $700 manodidina an'izay, maninona no miakatra $4,900 na $704 ny gazoil ary ho $705 ny litatra ny lasantsy. Arak'izany dia ny mpitondra efa hita fa tena tondra fampandrosoana marina any Madagasikara no tokony averina hitondra indray any Madagasikara. Or vahoaka malagasy ampy zay aleo ny olona efa nanam-porofo fantatra reo ny tiako ambara, fantatra reo ny olona resahako, aleo ny olona efa nanam-porofo ny fahaiza manaony sy ny nanana finiavana tena ampandroso an'ity fireneny ity fa tsy maimai ny mamirapiratra sy ny maimai ny zava-baovao sy ny olom-baovao lazaina vaovao fakalalana ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara efa tena mifakalalana izahay rehetrarehetra sifotra mifakahita maloto izy ny teny malagasy zay kiza ny olom-baovao mbola ho antenaina amin'ireo olona rehetra eo fa tsy ny olona efa nanam-porofo ny fahaiza manaony sy ny dingana rehetra zay vitany zay voarakitra zany tsy afaka ho fafana anatin'ny tantara zany zavatra vita amin'ny président Ravalomanana zany dia zay hoe inona indray ty mbola troisième voie ty zay indray le mbola ireo tsy maty voalavo akibo zay ireo mivoy an'izany olona efa tsy aninina olona mpivadibadika palitao menaka avy le olona tsy metratra fa tsy nitombotsoa manokana sy ny azy sy ny fianakaviany ireo karazany olona rehetra tena hoe mambanona amin'ny politika mialatsiny fa tena masika be ty tsy velona amin'izay ataony tany reo mivoy an'izay ry ty tena menaka avy fa tsy mieritreritra mihitsy zay ho avy ny taranaka malagasy le firenena malagasy dia elana tsiny ny tenanay dia tena mijoro
ary tena hiady hatramin'ny farany mba ny olona toy ny président Ravalomanana no miverina mitondra ny firenena anoizany izay efa endrim-pitantanana misy fahamatorana tena izay izy misy fahamatorana ary politika mpampandrosoana midika marina na mpiarina amin'ny président Ravalomanana zany teto amin'ity firenena ity lesina goavana ho an'ny vahoaka malagasy izao fangiry firina iaina ny isan'andro izao mibaribary ankehitriny ny nambaran'ny mpanohitra hatramin'izay fa ny mandrombaka fahefana andalambe ihany no talentan'izao fanjakana rajoelina izao fa tsy hainy velively izany asa mpampandrosoana tena marina izany efa indro nitondra any Madagasikara izay ity filoany tarika ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 ity dia niteteza mita 5 taona be izao sy ny tamin'ny fifidianana fenosoka tamin'ny 2022 folo taona latsaka kely izany iany rajoelina no nitondra Madagasikara faharoa amin'ny firenena mahantra maneran-tany ny malagasy anjarany tsiraray no mandinika sy mitsakitsako amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Faniompana indrindra tamin'ny resaka fiakaran'ny vitsolika ny loha hevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity samy nitondra ny fanionkeviny sy mikasika izany avokoa ireo solombam-bahoaka ny vahiny tao anatin'ny fandarana izay nanamafy ny tsy fahaiza amin'ny tantany ny mpitondra avokoa sary sy rindra-tsary ny manofo Randriamalala. Pirofo mitohaka amin'ny tenda ary tsy aza fenina intsony ny tsy fahaiza amin'ny tantany ny mpitondra ny firenena ankehitriny hoy ny solombam-bahoaka Fidèle Razarapera manoloana ifiakarany vitsolika io. Président aloarika ny rambary tsy tokony hitazona le premier ministre tsony ianao satria manaiky zany nareo fitondram-panjakana androany fa tratra ny zavatra nazavaina eny andritra ny herinandro maromaro hoe tsy azo hidivirana amin'ny fampiakarana ny vidin'ny solika tsisy hevitra tsony fa tsy maintsy miakatra io vidin'ny solika io ny fiakarana vidin'ny solika midika fiakarana ny vidim-piainana tsy azonao fihezina tsony zany président tsy possible zany ao anatin'ny politika ny fanalalahana antsika amin'izao fotoan'izao ary libéralisation dia tonga hatrany amin'ny lafin'ny fiarikarena mitsotra indrindra président ny premier ministre ao aloha saotio ny premier ministre ao aloha esory eo amin'ny toerana eo tsisy antony tokony hipetrahany eo tsony na ray segondra any efa nanao an'izay ho afany izy fa tsy navita io ny résultat nareo androany miakatra 50% vidin'ny solika eto amintsika 50% vidin'ny solika eto amintsika inona moa zavatra ny tenenina nareo fa nareo no ny lalalalany 10 000 ariary no zopanotra dia hoe io kosa mba efa zao fa tsy 10 000 raha mafy nareo président nampidinonareo vidin'ny solika fa tsy miakatra io na ariary zato ary fa rehefa miakatra io na dia ariary zato ary dia miakatra zay ny anarany président miakatra zay ny anarany fa raha mafy anareo raha nahaintondronareo midina ny vidin'ny solika fa tsy miakatra e dia hoe tsy nampiakarina be loatra ny vidin'ny solika ka naninona raha nampidinina be loatra ny vidin'ny solika tamin'izy nidina satria natonga an'izany dia zay tsy azo hidivirana noho ny fiakarany sy ny fidangany vidin'ny solika amin'ny tsena resam-pirenena eo amin'ny maneran-tany ko naninona raha ohatra ka nidina farak'izay tsy izy ny farany ambany ny vidin'ny solika maneran-tanyko naninona reo le mpitsinjo vahoaka raha nampidinonareo koa eo fitsatsovana amin'ny vahoaka dia manaraka ny vidin'ny solika maneran-tany mitsitsorika tsika dia mitsitsorika koa ny vidin'ny solika eto Madagasikara dia androany nareo ve ny andeha oeraoera ambonin'ny fantramba-hoaka ohatr'izany dia androany nareo mitady hoe ahilika any amin'izany tsy fahaizanareo mitantana ahilika any amin'ny vidin'ny solika any amin'ny sehatra maneran-tany fa ohatr'izay vahoaka io mba hanisitraka an'izany solika $18 zany $70 ny barily mba hansitraka an'izany le vahoaka farafaratsy nandritra ny volana maromaro tao anatin'ny confinement mihitsy tamin'ireny covid ireny sahirana ny vahoaka tamin'ireny fa tsy nirainareo le fahasarana vahoaka matikambo ary miseho mavita tena trano ny mpitondra sy ireo mpiaradia aminy amin'ny fandraisana fanampahan-kevitra eto amin'ny firenena ho kosa ny solombam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa ka tsy mahagaga raha mihamafy tahaka izao hatrany ny krizy mahazo ny firenena. Ny zavatra mba tenen'le mpitondra fanjakana moa zany sy reto mpisolelaka rehetra reto dia hoe Madagasikara ny an'ny hoe mora indrindra maneran-tany mbola misy firenena maro be lehibe mbola mora noho ny Madagasikara fa noho ny fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra any amin'izany firenena zany dia tsy ohatra ny ety Madagasikara tsisy négociation pétrolier zany tsisy minégocie amin'ny iza sy iza zany ny olona angalana hevitra ny olona nanana andraikitra teto amin'ny firenena hoe ahoana ny fomba fiatrehana ny éventuelle crise zany hoe ny crise mety hitranga raha pitso raha afakapitso zany no ilainy zany fa le filoham-pirenena moa ny azy zavatra hafa mihitsy satria lazaina fa ny mpanohitra no lazaina fa mibaiko azy dia noho ny ampodisy toerana
dia tsy mba manana mieritreritra tsy misy eritreritra na kely ohatran'iny akory hoe mba andeha hiantso an'ireto olona efa nitondra manana traikefa ireto na dia tsy mitovy hevitra politika aminy ary fa firenena iombonany ity tatalan'ry Joe Biden ve no miantso ny président Barack Obama na ireo président république teo aloha hidinika momba ny hiatrehana ny krizy rehetra, krizy politika, krizy ekonomika sy ny krizy maneran-tany. Ho mafy amin'ny malagasy izao fiakarany vitsolika izao ho nisy olomam-bahoaka alaina Tsimbazafy. Mbola mahavita manodina ny sain'ny malagasy amin'ny alalan'ny filalaovana sirasira iaina nefa ny mpitondra kanefa efa miantra tanteraka amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny izay fiakarany vitsolika izay. Raha ny fanambarana hitantsika teo na manafaniry dia toa milalao haiteny amin'izay lafi ny communication na ny fampitana resak'izay satria dia aseho le hoe noho ny fitsontsovana ny vahoaka malagasy kanefa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa zay hita miariary fa tsy mifanaraka velively mihitsy amin'ny fahefa-mividiny isan-tokantrano, ny fahefa-mividiny ireo orinasa izay mampiasa an'izany solika izany satria tsapantsika fa sy ho hitantsika rehefa avy eo no hoe ahoana ny fiatraikan'ny io fiakaran'ny viditsolika io eo amin'ny lafiny frais ohatra freana taxi be sy ireo taxi brosy isan-karazany izay mifamezivezy sy mitondra antsika vahoaka malagasy mivezivezy ato amin'ny tany repoblika Madagasikara. Azo saintsainina ve raha miakatra 450 isan-jato ka hatrany amin'ny 50 isan-jato ny fiakaran'ny frais izay hiatra zany eto amintsika. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany miaritra ny mafy sy ny tseran'ny ainy ny malagasy tamin'ity sy fitondrana ity. Tompon'antoka feno amin'ny fahoriana menjady amin'ny malagasy izao ny fitondram-panjakana ononambara ny antoko natiora Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Latsaka anaty aizina sy ny lavaka mangitsikitsoka ny malagasy ankehitriny. Ny zo fototra sy ny andriankina ny fiainam-pirenena mihitsy no izanam-poteny ka mizaka ny vokatra izany ny rehetra. Efatra ny amboloany dia fitantaratra ny tsy fahombiazam-pitantanana ity fitondrana ity izay niorina tamin'ny tsy fahamarinana hoy ny antoko natiora. Mipoitra ary mibaribary amin'ny fiainan'ny malagasy ankehitriny izany. Tsy misy raha mandeha eto, fiamorana hatrany misy ka tompon'antoka feno amin'izany fitondram-panjakana. Fotoana izao hitrandrana ny arena rehetra eto Madagasikara sy hanomezana aina indray ny orinasa malagasy. Mila misaina, mila tsikalakiala peritreretina ho an'ny malagasy. Fotoana izao malagasy izay andaisanao no avinao. Ampahantranytsika io ho tenenina mety-ndresaka fa ny fiakaran'ny vidim-piainana dia maneran-tany ekeny zany maneran-tany fa ny tsika eto amintsika misy zavatra rehetra, misy voanjo anaovana menaka, misy coco anaovana menaka, ko maninona ny mbola ho lafo ihany ny vidina menaka eto amintsika. Fotoana hoa zay le fitiava-tanindrazana amezana hasiny ny zavatra misy eto Madagasikara, amena hasiny ny orinasa malagasy, ny mpamokatra tena malagasy zany. Zay le teneniko hoe eto aiza ho aiza le fipetraka fampirisiana an'io eo no volamena zay maro. Zay moa zany lasa anaovana sinema le vahoaka. Zao miakatra ny fiainana vokatra io, hiakatra ny sarandalana makany amin'ny fahatany ho aiza zany malagasy. Noho izany tena mandinika marina mitsindro marina ny vahoaka ve ny mpitondram-panjakana. Mazava be fa ny mpitondram-panjakana dia tsy manana finiavana hiantso ary tsy manana finiavana tena hoe hijery vahaolana ho an'ny firenena. Tsy voafehan'le fanjakana teto ary tompon'antoka n'ireo fitondrana amin'izao fotoana, tompon'antoka amin'izao fijalin'ny vahoaka malagasy zao. Tsy tokony hipetrapetra-potsiny malohana izao fahoriana menjady amin'izao ny malagasy. Mila mifoha amin'ny toromasony ka napakevitra amin'ny fahatsarana ny hoaviny. Miainga avy amin'ny fandraisana andraikitra ny sambatan'olona no ahafahana manarina ny firenena. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray mitohy ny fandravahana trano ataony avy eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Fiangonana iray teny Mora Rano Alarobia no noravaina androany maraina tsy nisy fampahafantarana mialoha manay ny nampiasana vola tao anatin'izao raharaha izao moa ny tompon'ny tany Ravarazafymahinina sy Tahirnena. Efa misy tany no totorana ambadika ity fiangonana no terena no ravany ity izay vahiny no tompony
alaolana marobe no nolazainy ireo mpiasan'ny komina Antananarivo fa antony tsy maintsy androdanana ny trano izay misy taratasy ara-dalàna. Nisy fampiasana volambadika io ireo tompon'ny tany matoa tsy nisy andrasandroasy tamin'ny fandrodanana. Tanàna iray manontolo zany no ravain'ny komina araka ny didy izay nomen'ny vahiny hoe azony tany amin'ny fitsarana ny fandravana ny trano. Nefa rehefa tonga ny komina sy ny tany tsisy fampilazana, tsisy ninina zany fifampitenenana, fifampiresahana hoe iny zahay amin'ny andro androany andeha androdana ny tamboho sy ny trano sy ny fiangonana, fa to dia tonga fotsiny zareo dia niditra dia toa dia nandravo. Dia nefany araka ny PV nomeny tato aminatiny tato araka ny tenenanay dia hoe ny construction hoe illicite, kanefa rehefa mivakina nefa le PV izay PV nataony maître Ravelmanana Romeo, ny tany indray ny lazainy fa misy problème mety fa tsy ny trano. Dia tsy hay hoe aiza marina zany ilay le olana hoe ny tany sa ny trano. Nibodony zareo fotsiny araka ny teny fa nibodony vahiny ny tany eto aminay efa manatompo izy nataony fa afa miala eto nareo, izay ny teneny sourdolo ny fanananareo. Efa nanana ny atao hoe attestation de dépôt de suspension de fandravana izahay azonay tany amin'ny fitsarana, kanefa araka ny tenyle maître hoe tsy rarahino ny ty zavatra ty satria tsy manan-kery. Vola taiza ny voatrindry, olona taiza nahazo trindry vola nahazony an'le fahefanana andravana izao tany zao je tiany nataony natao satria tsy haiko hoe inona ny tao anatin'ny sainy. Dia nefany zay tompoko tsy anaiky satria zay ny tompon'ny tany, anisera vahiny le izy, zay zany ny tompon'le tany fa io misy itomboany satria ity ny itomboan'le resaka. Rehefa mividiny daholo io tany ray manontolo io dia to dia nampidiriny tao anatiny ty tanina ity nefa tamy manatompo. Tsy vao izao nefa no nisy tranga toy ity, saika vahiny ao ambadika ireo fandrodanana ho an'ny ankamaroany ny zava-misy eto amintsika. Tsy misy taratasy mazava fa baiko mitina avy hatrany no misy ary mirodana avy hatrany ny trano. Tsy misy indra foy io na trano iray na roa, misy aza toerana efa feno trano sy midadasika amina hektara no ravana. Fa nahatanteraka amin'izao fotoana izao ny fivarotana ilay glasy Häagen-Dazs izay namidy sy naparitaka tany amin'ireo tsena lehibe na ny grande surface any ivelany taorian'ny fanarahamaso nataona vondrana Amerikanina izay nahitana fa misy pesticide antsoina hoe oxyde d'éthylène ny lavanila eto Madagasikara izay nanaovana io glasy io. Araka ny voalaza dia miteraka homamiadana oxyde d'éthylène io izay afantatra fa entona mahomby amin'ny fanalana ireo otrikaretina sy famongorana ny bobongolo amin'ny akora fototra. Fantatra ihany koa fa efa voarara nandritra ny 10 taona mahery tamina firenena maromaro ataony tany Eropa ny fampiasana ity vokatra ity izay hita tamin'ny lavanila novokarina sy novidina teto Madagasikara. Fa ambony tany tsy fidiran'ny ankizy an-tsekoly eto amintsika raha ny tatitra navoaka ny UNICEF tamin'ny taona 2012. Zaza malagasy iray amin'ny 4 ihany no voasoratra anarana any amin'ny ambaratonga fototra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ambany toy izay ihany koa ny fisitrahan'ny olom-pirenena fitsaboana sahaza ratojo tsy fahasalamana. Fanadidina. Mahatratra raika amby fitopolo isan-jato ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara raha ny antony safarana navoaka ny Instat tamin'ny taona 2024. Zaza malagasy mandidina ny telo hetsy sy iray tapitrisa, izany hoe ny 80 isan-jato n'ireo ankizy tokony hiditra any amin'ny ambaratonga ambany no tsy voasoratra anarana any amin'ny sekolim-panjakana na sekoly tsy miankina. Ankizy iray amin'ny 4 ihany no voasoratra anarana any amin'ny sekoly miankina fanjakana raha ny antony navoaka ny UNICEF. Mbola ambany dia ambany io tany fidiran'ny ankizy an-tsekoly eto amintsika io. Antony maro ny mahatonga izany toy ny fahasahiranana iainandray aman-dreny amin'izao. Tsy mitsaha miakatra ihany koa tato anatin'ny taona maromaro nisan'ireo olona sokajiana ho sahirana eto amintsika. Saika miaina ambany ny fetra napetraka ny banky iray sampam-pirenena ny ankamaroany malagasy amin'izao. Miaina manaraka izay ihany koa ny fahefan'ny vidin'ny malagasy. Hatreto tsy mbola misy vahaolana matipaika naroso ny fanjakana ahafahana miady amin'izao fahantrana iainan'ny vahoaka izao. Vahaolana vonjy tavanandro ihany aloha ny fizarana vary sy ny maro hafa atao amin'izao. Fizarana izay tsy masehaka ny ankamaroany malagasy akory. Ankoatr'izay, maro amin'ny malagasy no tsy misitraka amin'ny fitsaboana sahaza azy rehefa tody tsy fahasalamana. Ny foto-drafitrasa hatsangana kanefa ny fitaovana ampiasaina sy ny dokotera hiasa ao aminy tsy misy.
tafiditra ao anatin'ireo zofototra tokony hositrahan'ny olom-pirenena tsirairay ireo zary lasa ambany zavatra ireo eto amintsika. Tsy mahagaga raha toy izao ny zava-misy iaina ny vahoaka ankehitriny. Ny olom-pirenena efa zatra miaina amin'ny sitrany ayay, ny mpitondra etsakilany tsy mijery ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray marisarisa amin'ny fanaovam-baksiny adina amin'ny Covid-19 ny ankamaroan'ny malagasy. Raha ny taremarika navoaka ny tranokala iraisam-pirenena ny volana may lasa teo dia tsy misy afa-tsy ny 4,300 ny malagasy ihany no nahavita izany. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Misoko mangina ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Miakadratra ny taremarika makasika ireo olona vaovao mitondra ny valanaretina. Teo nelanela ny 2 Jolay hatramin'ny 9 Jolay, tafakatra 2,700 ny tranga vaovao, 12 mampiseho tranga fahasarotana ary nisy olona 2 namoy ainy. Hatreto, tsy misy afa-tsy ny fanaovam-baksiny ihany ho an'ny fanefitra amin'ny Covid-19 ary efa miazakazaka amin'ny fanatanterahana ny mponina amin'ny firenena tsirairay maneran-tany. Lavitra ary mbola ambany dia ambany kosa ny tahon'ny Madagasikara raha nitatitra navoaka ny sampandraran'ny fahasalamana maneran-tany. Roa etsira tapitrisany malagasy efa navita vaksiny izay manome ta 4,300 raha ny taremarika nivoaka ny farany ny tapaky ny volana may lasa teo. Mila mafisina manoloana izany ny fanentanana ho an'ny malagasy amin'ny fanaovana vaksiny ho ny olom-pirenena. Ny vaksiny izay sady miaro amin'ny aretiny no mampitombo ny hery fiarovana ao anaty ny vatany tsirairay. Mbola voahiomanana manao vaksiny mihitsy. Taresy lahatra satria ilay aretina efa mianaka be. Ny tombontsoa dia fanefitra amin'ny aretina rehetra izany. Io zany tsy tokony hoe manantona mpitsabo mihitsy izany manontany izay vao manana fa voatsahoan'ny olona kely dia miembotra dia manaova foana vaksiny. Manaova foana satria tombony ho an'ny olona rehetra io izany. Fa ny olona koa tsy sahirana an'ilay fiainana izany dia ohatrany hoe mirona ny be daholo izany ny sain'ilay olona zao fa raha manana hirika izany izy androany tokony hanao vaksiny nefa n'ilay fitadiavana etsakilany dia izay manahirana anazy konkoa indraindray. Dia hoe mbola salama ty dia tsy vonona mihitsy. Voalohany indrindra fiarovana an'ilay aretina dia izay izany aloha izany mampiresilana an'ilay izy. Fa tsy manam-potoana hatran'izay tsy manaovako azy fa za marika amin'ilay hanao an'ilay vaksiny. Hoe raha ianao izany tsy maintsy hoe voan'ilay aretina fa ino mba ohatran'ny fahalalako azy izany mba manamaizamaizana azy kokoa. Dia manatany olom-pirenena izany mba hanao vaksiny. Ny ambanivohitra mora atao mora tenena fa ny eto amin'ny renivohitra mahafiloa ny olon-dretra. Dia ianao izany mila hoe manentana mafimafy izany ny fanjakana. Manokana fianakaviako zao efa vita daholo fa izany mbola vita za ilay mivezivezy miakatra sy midina dia ilay fotoanako ny tsapo fa ezaka amitoerana semaine ity izany hanao ilay jeson ireo. Matoa nataon'ny any velany izany dia zavatra tsara izay zavatra izay fa ny vazaha tsy adala hoe manentana manao vaksiny izany fa ilaina ny fahasalamana satria ara-pahasalamana resaka vaksiny. Tsy misy tatitra mazava momba ny fivoarany fanaovam-baksiny eto Madagasikara fa io taremarika nivoaka ny volana may io ny farany. Vao tamin'ny herinandro teo no nisitraka vaksiny Pfizer raha etsy fatra vaovao i Madagasikara izay avy amin'ny rafitra Covax fanomezana avy amin'ny fanjakana Amerikanina. Hatramin'ny volana may 2022 vatram-baksiny miady amin'ny Covid-19 7 tapitrisany ho azo Madagasikara avy amin'ny firenena maro toy ny rafitra Covax, ny firenena Afrikanina sy ny sisa. Manana safidy maro ny olom-pirenena eo ny Pfizer, ny Covishield AstraZeneca, Janssen ary ny Sinovac. Tamin'ireo fatram-baksiny azo ireo dia ny eninalina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa no nampiasaina izany hoe ny atsasamanila. Nisy mihitsy azy ireo fatram-baksiny 4 hetsy voatery nopotehina falan-daty ny volana aprily lasa teo no ny olana tamin'ny fitehirizana azy. Maneran-tany efa mahatratra 4,3 miliara no nahavita vaksiny izay manome ta 2,700. Eo amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena mitohatra ny daroka bomba ataon'ny tafika Rosiana ao Ukraina efa bolana sy tapany sy aty aorian'ny nisian'ny fifandonana teo amin'ny firenena rotota. Tamin'ity androany ity dia tsy latsaka ny 12 indray ireo olona namony ainy vokatra izany. Mialy rarinombana sy Toky Siramarla. Tsy mety vita ary mitohatra ny fanafihan'ny tafika Rosiana any Ukraina. Trano fonenana lehibe iray izay nahitana rihana 5 tany Donetsk any antsinanan'ny Ukraina indray no niaran'ny daroka bomba nataon'ny Rosia alina ivoandroany maraina. Tamin'ny 7:20 minitra maraina, oratany Ukraina olona tsy latsaky ny 12 indray no namony ainy vokatra izany fanafihana fampiroroana izany. Isa izay ahinatrany ny fitombony satria dia mbola nitohatra amin'ny tolakandro teo ny fikarohan'ireo mpamonjy voina ireo olona tototra trano be aniaran'ny daroka bomba io.
raha tsy ahivina vao tamin'ny farany herinandro lasa teo no nisehoana fanafiana nataon'ny Rosia tao Donetsk, faritra izay ahitana mponina 2 sy iray alina ao Ukraine, izao nisehoana daroka bomba hafa izao indray. Fa ankoatra izay, ao anatin'ny vanim-potoana ny fisalasalana eo amin'ny lafin'ny fitohizan'ny fanafahana entona any Rosia ihany koa i Alemaina sy Eoropa androany alatsinainy. Araka ny fantatra mantsy, efa niaina be izay entona nafarana izay tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary inany tsy isiany izany intsony. Antony izany ny fanombohan'ny asa fikojakojana ny fantsona roa Nord Stream 1 izay mamokatra entona betsaka amatsiana ny Alemaina sy ireo firenena maro any Eoropa andrefana. Araka ny voalaza moa dia aritra 10 andro izay fikojakojana izay ary raha ny fantatra dia natao alaolana fotsiny fanamboarana io. Noho ny ady ao Ukraine sy ny fifandonana ao amin'ny Moscou sy ny tandrefana momba ny angovo anefa dia manjavozavo tanteraka ny mety ho toy ity raharaha ity. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Ny fandarana haona marina no arainao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay ny fandarana Global News ary ny fandarana Dinka Adieu Paris. Io kosa no lohatenin'ny horonan-tsary sy indray miseho atolotry ny MBS ao anao. Ny tena kosa mametraka ny marapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Avelo maro tompoko.